Faly miravantsika mpanaraka fandarana dinika isa tokantrano indray amin'ity ariva ity a ny solombavambahoaka Mamy Rabenindrina no vahintsika atao anatin'ny fandarana iresaka momba ny tontolon'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobensika miaraba anao aloha Andriamatoa solombavambahoaka tonga soamantsara indray eto amin'ny fandarana dinika. Miaraba anao Joël Ralay Vohita, miaraba ny namana rehetra mpiara-miasa eto amin'ny MBS. Miaraba ihany koa ny mpanaraka ny vaovao ny vahoaka malagasy rehetra, indrindraindrindra ny avy amin'ny district ny Ambohidratrimo izay hodinay isakariva. Eny ary réaction avy hatrany mikasika ny vaovao mafana farany Andriamatoa solombavambahoaka ny kabarin'ny filoham-pirenena mikasika ny état d'urgence sanitaire, anisan'ny hoe vaovao tao anaty izy moa izany ny fiboahana isaky ny farany herinandro. Eo ihany koa ny fametrahana ny cimetière eny amin'ny district izay misy anao angamba ny atombotsika amin'ny izay fahitanao amin'ny ankapobeny ny raharaha izay aloha no anomboantsika ny fandarana. Samy niandry an'iny fandarana iny tokoa tsika hoe inona indray no lazain'ny fitondram-panjakana taorian'ny 5 andro farany teo, satria zary lasa efa fahazarana ny nametraka an'ilay izy hoe isaky ny tapa-bolana zany a manavao ny fepetra raisina ny fanjakana na mampanaraka toetrandro angambany azo ilazantsika azy ny zava-misy noho ny fiatrehana ny Covid. Fantatsika tsara fa tena me mafy ary me loza kokoa hatrany ny fiatran'ny tamin'ny heritaona aretina amin'izao fotoana izao. Atao tanatin'ny herinandro vitsivitsy farany tena tsy azo atao hoe loza tataona loza miatra fotsontsony raha hoe zay no filazantsika azy, ary efa milaza toetrandro ratsy fa efa tena efa le loza mamono mihitsy zay ny zavatra mitranga. Ka raha lay resaka nentin'ny filoham-pirenena malo no asiantsika teny kely de misy azo lazaina hoe misy ankolafo foana ihany moa amin'izy ireny. Misy milaza hoe zay le fanandrasana, misy milaza hoe tsy araka ny eritreretana azy. Fa ny zava-misy de zao ho anay manokana fomba fijerinay azy dia samy mahatsapa ny rehetrarehetra fa lozo ty. Ary efa samy niaina ny zava-misy tamin'ny taondasa kanefa tsy sahy intsony ny fitondram-panjakana tonga de mametraka ny fepetra tokony ho sahaza. Tamin'ny taondasa raha nahatsiaro sika somary efa menamenatra ihany raha tamin'ny fampiarana ny fepetra isan-karazany. Dia reny rahantsika nahalala reny ny toy ny taty aoriana niteraka fiatraikany ara-tsosialy indrindraindrindra zany sy ny ara-toe-karena teo anivon'ny fiarahamonina sy ny mponina amin'ny ankapobeny iny aretina iny. Dia rehefa mijery an'izay manao tombanezaka amin'izay angamba zay no azo ilazana azy de tonga de tsoroko mihitsy hoe tsy samandray fepetra tonga de sahaza. Etsy andaniny koa efa rahantsika mahalala fa na teo ny Covid na tsy teo ny Covid efa nisy foana ny orana ara-tsosialy teto Madagasikara. Ny poka ny syndicat taty amin'ny ilan'ny tarimy mametraka fitakiana maro isan-karazany, ny mpianatra amin'ny université mbola tsy nisy ny olan'ny Covid de efa nitranga reny sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Ary reny zavatra reny ny eo tsy voava, ny eo mipoitra tangenan'ny otrikaretina valanaretina Covid. Dia zay no mahatonga ny fijerina azy hoe asana matahotra fipoahana ara-tsy ao saly ve fitondram-panjakana sa tsy mahita fepetra sahaza. Zay tsy miteny hoe tokony isy fepetra entitra be hoe confinement total la ohatra, tsy voatery ho zay ny vahaolana fa tokony ho nisy vahaolana manaraka lojika kokoa sy manaraka ny zava-misy sy fivoaran'lay valanaretina. Tamin'ny herinandro zao zay raha nisy fotoana kely nahafahana nresaka de niteny hoe napetraka ny fanidina ny faritra vitsivitsy eto Madagasikara, anisan'izany Analamanga. Hita hoe rariny be raha ohatra ka nietsika mpitatitra satria ny lalana fifamoivozana amin'ny lalana ihany zany hoe amin'ny fiarakodia no tena nanenjanana tamin'le fampiarana an'le fepetra. Fa Analamanga tsy nidy zany nandritra n'izay tapa-bolan'izay, nefa tao anatin'izay tapa-bolan'izay lazaina hoe midy Analamanga, fa Analamanga tsy nidy zany. Ny mpitatitra fotsiny tsy navelany asa de ny olona tsy navelany vezivezy amin'ny lalana, fa Analamanga tsy nidy satria zay afaka nandeha nandray fiaramanidina
de manidina foana ihany mety hiteniny sasany hoe makany amin'ny faritra tsy mihidy reny fa miala eto analamangy reny ary miveriny eto analamangy reny fiaramanidiny reny zay mantsy no voalaza maly hoe mitoy ny fivezivezen'ny fifamoivozana anabakabaka makany amin'ny faritra tsy voahidy kanefa miala eto analamangy reny ary miditra eto analamanga ireny fiaramanidiny reny hanike mahatonga ny olona miteny hoe izahay tsy afaka mandeha fiaramanidina ihany hoe zany no aiboka eto fa zay afaka mandeha fiaramanidina tsy maninona fa afaka mandeha sa hoe ilay virus ve zany le otrikaretina hoe zany tsy mitaingina fiaramanidina raha zay ny ilazantsika azy ary akoatran'izay ny tena zava-misy a tsy midy amin'ny faritra hafa eto Madagasikara analamanga fa tsy midy am'izao tontolo zao ihany ko fa tena voankeo maraina omaly ariva efa maizina takariva iny misy fiaramanidina avy any velany lehibe miditra foana eo ivato zavatra zay fiaramanidina miditra eo serana ny ivato moa zany de mandalo aminay daholy mandalo ambony lohana eo daholy a hitanay a zay afaka manapirofo sy mijoro vavolombelona hoe tsy mihidy ny sisy tanin'ny Madagasikara manaiky zay hoe nisy fepetra ny raisina ny amin'ny hoe vol de rapatriement fa vol de rapatriement zany tsy tokony ohatry ny indroa intelo rabe indrindra fa lasa indroa isan-kerinandro tsy miato farafakeliny ny kompania anankiray akoatra ny kompania hafa io zany ve no lazaina fa mihidy le analamanga tsy mihidy Madagasikara tsy mihidy zay nefa nefa olana efa nitranga foana tamin'ny taona lasa io resaka fanidina sisy tany io nefa ataotsika hoe nahatongavany otrikaretina voalohany teto ny tsy fanidinany io ara-potoana amin'ity ndray mitorako ity ny tsy fanidina sisy tany fatatsika tsara fa nidiny teto ivato fa tany Nosy-Bengy nisokatra foana nandraisana mpizahatany ary reny olona avy any hoe samy mahalala tsika fa reny olona avy any reny tafiditra taty amin'ny tany lehibe fa dia ilika any amin'ny asa hoe botry sendra nandalo tsy ara-dalàna tany amin'ny sisy tanytsika tany ailika any olona efatra sy enina ve no ito anlihana ny fahatongavany otrikaretina teto kanefa ny sisy tany a no tsy nidina fatatsika tsara fa volana vitsivitsy lasa zay tsy nasina fikarakarana manokana mihitsy fahatongavana mpanakanto anankiray malaza avy any Afrika atsimo za tsy sanatria manendrikendrika fa zany ny zava-nisy teto Madagasikara akoatry faritra maromaro mihitsy vary Afrika atsimo fa ny avy any Komoro no nahazo tsiny tamin'ny fampidirana azy teto Madagasikara mety ho mariny zany mety ho anisany fa ny tiana hiapetraka de zao hoe tsy sahaza n'ilay zava-misy intsony am'izao fotoana zao a ny fepetra raisina inona ary ny hoe tokony ho fepetra raisina raha izao zatra iainantsika izao hatreto aloha zany de ny hoe fiboana farany herinandro a fanakatonana ny fiangonana sy ny moske ampy ve zay sa inona le fepetra misy indray miteny hoe maninona maro tonga de nakatona mandritry ny herinandro ray matola fa ny olona tsirairay a sy ny mpiasa rehetra kosa no omena fanampiana zay mba sahaza azy a ahafahany mivelona araka ny tokony ho izy asa ahoana ny fahitanao anazy azo lazaina hoe zay zao ny tokony ho izy zay tsy miteny hoe ny fiboana ny tena vahaolana fatatsika tsara fa ho an'ny fiainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny no hoanina androany tadiavina rapitso sarotra be zany tena iboko zany tamin'ny taona lasa ary tsika miiboka tapakandro efa saika fampihinana velona teto fotsiny satria tena efa tena mafy mahazo an'lay malagasy fa izay lafy ny sosialy izay zay lazainao farany zay no tokony ho amafisina ao anatin'le izy ahafahan'le vahoaka mampiena ny fihetsiketsehana tokony atao ny isan'andro amin'ny fiainana andavanandro ary fatatsika nge zany fa saingy ny olana nge de zao hoe ny mahazo ihany ny mahazo ny moron-dalana mora tonga mpanao gazety sy mpijery mpitazana ihany no mahazo ny akaikikakena Antananarivo renivohitra sy ny renivohim-paritany sy ny renivohim-paritra ihany ny mahazo fa nana distrika hafa manodidina Antananarivo renivohitra raha voalavitry ny arabe de efa tsy tafiditra tao anatin'ireny manana an'ireny fa mahazo an'ireny fanampiana isan-karazany ireny za tsy teny tsony akory hoe sokajina asa inona avy sy ny sisa fa aminay a samy niaran'io daholo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tokony tsy misy akanavaka io fa ny fanampiana aratsy sosialy satria na miasa aza ny olona am'izao fotoana zao ny sehatra asa rehetrarehetra miitsoka daholo
zay ny zava-misy distrika misy anao zao ohatra ny distrika efa somary miataka kely ny renivohitra nefa tsy de teny hoe lavitra manahoana nanahoana ohatra zay fitantanana resaka fanampiany zay ohatra teny amin'ny distrika nisy anao ohatra amin'ny lafiny anankiray a te hiteny hoe tsy fantatro satria tsy nampahafantarina mihitsy raha tam'izany fotoana zany raha nyresaka le izy de zay mivaly teny azonay hoe tsy diranareo tony tsy rahany tony zay mivaly teny voarainay fa amin'ny lafiny anankiray a mitatitra ty amiko kokoa ny vahoaka miteny hoe zao nge ny zava-misy e tsy mahazo an'izao zay maheno zay fa misy an'izao ary aizany anjaranay am'ty sy ny sisa sy ny sisa ny azoko lazaina rehefa tena nijery commune 420 eo amin'ny distrika Ambohidratrimo fa raha misy a commune 7 nazo efa tena betsaka ary amina commune anankiray a misy manana hatramy fokotany 20 misy manana hatramy 30 aza eo amin'ny distrika Ambohidratrimo fokotany eo amin'ny 700 sy 300 eo amin'ny distrika Ambohidratrimo fa mifokotany am'ireo commune reo tsy mifokotany rehetra amin'ny maso zay le teneniko hoe zay talaky maso ihany asana zay le ataontsika hoe atao anatin'le champ de visibilité ampitazana zay talaky maso ihany a no tena mahazo a sy hivezivezena fa zay tsy mahazo de tsy mahazo zay le zava-misy ka efa tam'izany fotoana zany zay nyantsoantso hoe rehefa mizara de zara ho aradrariny atao mitovy daholo fa tsy hoe reto commune reto a lavitra mpitantana de tsisy malala zay any na reto commune reto a ny mpitantana azy tsy mitovy firehana amin'ny fitondram-panjakana de tsy mahazo misy zany matoa zay samy teny an'izany de zay no mahatonga anay miteny hoe rehefa mizara de alao izara aradrariny mitovy daholo resaka vaksiny amin'ny terinandro ity zany hoe andrasana ny hevitr'ireo manam-pahaizana manokana nandinika mikasika an'le izy aiza ho aiza ny tokony ho fandraisana an'izay Andriamatoa Solombavam-bahoaka le izy moa zany somary tsy azo ihany hoe misy amehana kanefa raha zay fepotona efa nandraisan'ny fitondram-fanjakana fanapahan-kevitra zay raha ny tokony ho fomba fiasa tokony efa miandry livraison tsika izao fa ny fanambarana n'ilay fanapahan-kevitra efa tapabolana lasa ny elona mihoatra aza fifampidiniana tam'izany fotoana zany omaly a mbola izay lazainao zay a no voalaza hoe ilay comité scientifique comité scientifique zay le izy zay no andinika azy atoato ny dikan'izay dia mbola tsy ato anatin'ny tapabolana manaraka indray io raha ohatran'izay ndrito hoe isana ny fahazona le tena vaksiny ny fahazona le tena livraison moa fomba fiteny azy any amin'ny OMS sy sisa tsy mbola atoato fa zay foana le problème ny mahamaika de milaza an'le izy a fa ny fanatanterahana azy a somary mitaraika tsy manaraka an'ilay fisin'ilay amehana ara-pahasalamana nefa no atrehana zava-misy any fanefitra sy mifanafody a ifampitadiavana ary tsy ahitana vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy tsy anao référence raha ilaza hoe ohatrany tamin'ny atram'izay ihany io raha lazaina hoe ty misy zavatra ataontsika atao anatin'ny 10 andro vitantsika atao anatin'ny 10 andro fa mandraky ty ny androany mbola tsitsy zay marina momba le izy le izy mbola volana vitsivitsy taorianan'izay vao miditra nivon'ny parlemanta ny famatsim-bola sy ny sisa de mbola tsy vita mandraky ty ny androany fa ilay fomba fiasa mihitsy no mila takotako ny fiteny mila hoe tia ny olana tia ny vahaolana ito fanatanterahana azy fa matoa ny firenena fa mahavita de tokony ho vita le izy amarantsika ny resaka Covid-19 angamba ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny distrika ny Ambohidratrimo izay misy anao anisan'ny vidiana zany hoe ametrahana ilay cimetière andraisanareo olona lavo ny Covid-19 misy miteny hoe raha ohatra hoe efa lasany amin'izany ny fomba fijery efa somary miendrika échec na fitantanana ihany zay ahoana ny fahitanao anazy ary ahoana ny mety hoe fandraisanao anazy Solombavam-bahoaka Ambohidratrimo sy ny poniny eny Ambohidratrimo an'izay fanapahan-kevitra zay mihitsy zay koa zaiko hoe mizara roa farafahakeliny fomba fijery amin'io za manokana aloha tsy nahafantatra an'io ny eloha mihitsy tamin'ny fahita lavitra ianao manaraka ny vaovao amin'ny fahita lavitra vao naheno hoe mandrosoa Ambohidratrimo zay moa no filazana azy fa raha ny tena marina ao mifokotan'ny mandrosoa ele izy ao amin'ny commune Nosiala mihitsy satria androany maraina nge vao nangirany ratsy de nampanao gazety na ny olona eny an-tanàna
na ny tompona ndraiky teo anivon'ny commune misy azy zany samy mifampiresaka tamiko daholo androany nahazona ny vaovao hoe aiza marina izy io dia zay zany no vaovao azoko farany a teny anivon'ny commune eny aminay hoe ao amin'ny commune nosy ala mihitsy ny misy an'io toerana io tsy fantatry hoe aiza ho aiza marina fa mifokotany mandrosoa mifanila mifokotany nanjanamasina zany hoe mifanila amin'iny toerana misy ny centre hospitalier universitaire na nosy ala iny ihany zany amin'iny ilany iny ka zay ny tiako lazaina hoe za manokana tsy nalala an'le izy ny aloha zay le tonga am'le teneniko teo hoe misy fotoana tsy fampizarana mihitsy na de vaovao sy zavatra tokony ho fantatra mahakasika ny farim-piadidina misy anay ara izahay fa hoia teo hoe vo maraina de fa ny fampiantso miantso any olona miantso a mpanao gazety hoe ahoana momba an'io samy matahotra aloha ny olona mazava ho azy za tsy manakambara satria za tsy mahalala ny andinindininy sy ny atsipirian'le fametrahana an'le izy mihitsy mety hoe tsy afaka hanohitra an'le izy koa ianao ohatra tsy afaka hanohitra an'le izy tsy fantatra hoe tamin'ny fomba ahoana ny nandraisan'ny fanjakana fanapahan-kevitra am'le izy hoe any no atao a fa misy olona manao sangisangy zaritena ianareo de miandra fitokanana an'le izy fotsiny zany tsika atoato zay ny zavatra misy a hoe inona mety ho hevitra ny le izy a io mo zavatra iainany zao tontolo zao ny covid-19 de samy miezaka gouvernement tsirairay azy samy miezaka mitsinjo ny hoaviny ny fanjakana sasany io ohatra ny velany ihany a ny any amin'ny resaka vaksiny no mamay azy zezaka zahany mafy sasany a ny amin'ny resaka fanafody sy toeram-pitsaboana ohatra fantatsika tsara tany Chine anisan'ny namay ny fanjakana sinoa tamin'ny taona lasa de nanangana n'ilay hôpitaly lehibe tao anatin'ny andro vitsivitsy sa 10 andro angambizay satria zay ny fomba fijeriny hoe zay no ilaina ahafahana miatrika n'ity valana retiny ity fa ny aty amintsika zany zay ny fomba fijery mpitondra fanjakana ilay toeram-pandevenana zany no efa homanina hoy ianao teo hoe azo lazaina hoe échec ihany za tsy te hiteny hoe échec fa zay zany ny fomba fijery hoe aleo zay no homanina rehefa miatrika n'ity aretiny ity mety hoe efa mahita mpitondra fanjakana hoe mirona makany am'izay sanatry ny vavaladiny lela engany e tsy isy zany fa za fotsiny a mieritreritra hoe tokony nahodina tany amin'ny zavatra hafa foana any amin'ny fanampiana amin'ny oxygène any amin'ny fijerevana amin'ny fanafody ny olana mantsy de zao lazaina fa maimaipoana ny fanafody lazaina fa misy ny fanafody rehefa ny enitsika ny taremarika maly 570 ny ho an'olona 570 lovenox misy fa za vavolombelona amin'ny fitadiavan'ny olona lovenox eran'ny tanàna fa tsy misy mivoaka ny taremarika maly 570 ny lovenox ho an'olona 570 fa firy moa ny isamponina eto Madagasikara sa hoe lasa hoe ilay statistika kely mivoaka isan'andro iny satria mifanahtsana am'izay le hoe olona marary lasa atao mifanahtsana amin'iny ve ny famatsiana fanafody eto Madagasikara fa iny angie tsisy dika mihitsy mihoatra amin'ny isan'ny mponina eto Madagasikara mety hoe positivité no mety ho hitatsika amin'izy e fatatsika fa de miakatra fa tsy ahitantsika mihitsy hoe izy am'ireo mponina ireo marary fa tsika rehetrarehetra any amin'ny fiarahamonina any samy mahalala fa lavitra ny tena marina iny taremarika iny kanefa zay mahita fa mifamatsiana fanafody miainga amin'iny de lasa miainga amin'iny ka normal be raha ohatra ka mifampitady fanafody ary mampalaelo amin'izy na de any amin'ny tobo-pahasalamana ara de fa tsy misy itsony ka samy manany lahara-pahamehany io rehefa mitondra moa natao hitsinjo lavitra fa dia ny firaritsoa atsika mianakavy de engany ho lavitra io aretiny io tsika engany tsy ho tonga amin'ny filanana zany toerana izany a fa tena mampalahelo raha izany zavatra mitranga amarika pejy kely tsika mety hoe tsy maintsy tafaverina kely amin'iny resaka covid iny any satria resaka andraram-pirenena indrindrindrindra mikasika eny amin'ny anternera-pirenena tsika ndray matory solombavam-bahoaka afaka herinandro vitsivitsy eo a iverina ivory indray nareo a mety anisan'ny resahana anisan'ny lahadinika mihitsy moa ny resaka LFR
Zany hoe isy fanitsiana io teti-bolam-panjakana io mety tsy maintsy ahitsy miainga avy amin'ny resaka Covid-19 ihany koa fitantanana ny valanaretina. Inona ny tena hoe andrasanao ianao raha teo anatin'ny komision an'ny finansa Andriamatoa Solombavambahoaka, inona ny hitanao hoe tokony ho ahitsy eo anatin'ny volavola lalàna io izay hotinianareo? Raha voalazanao afaka tapa-bolana eo ny manomboka fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity ny anteny mira rodota. Ny fantsiana ny teti-bolam-panjakana na ilay lalàna lasitra ny laniana tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo moa zany no anisan'ny tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny lahadinika. Ho ianana hoe inona no andrasana tamin'ny fametrahana na famolavolana ny lalàna mifehy teti-bolam-panjakana tato anatin'ny taona vitsivitsy farany no efa nisy zavatra maromaro lazainay fa tsy mety sy tokony atao. Zany hoe ho anay zany ny fanitsiana ny fomba fanaovana n'io famolavolana ny lalàna mifehy teti-bolam-panjakana io mihitsy. Tsy atao anatin'ny tapa-bolana farany angena anaovana an'izany fa raha ohatra hoe ny LFR ny resantsika vao vita nge ny LFI tapitra ny taona anankiray taona itsahana amin'ny faran'ny taona 2021 miditra ny 1er janvier 2021 dia efa tokony mandeha ny fantsiana ny volavolam-pantsiana zany hoentina amin'ny iatrehana ny fivoriana amin'ny volana may ho avy zao. Fa ilay fomba fanaovana azy mihitsy zany no efa nangatahanay sy natsoitsoinay hatrany hatrany hoe ataovy manaraka ny zava-misy, ataovy sahaza ny filan'ny faritra tsirairay avy, alao miainga avy amin'ny filan'ny faritra sy ny commune sy ny faritany tsirairay avy ny ametrahana an'izy ireny, fa tsy miainga avy amin'ny eritreritry ny mpanatanteraka tompon'ny fahefana-panatanteraka fotsiny ihany, fa manjary tsy mifanena mihitsy ilay filana sy ilay vahaolana rehefa avy eo ka mahatonga ny olana ary zay no mahatonga nay teny foana hoe ilay lalàna lasitra ho amin'ny taona 2024 teo ho amin'ny teti-bolam-panjakana zay tsy nandraisana anjara hatramin'ny farany. Nandray anjara zay tany amin'ny asam-bomera, nandray anjara zay tamin'ny adihevitra, fa teo amin'ny fandaniana tsy teo piraitsy kombakomba amin'ny tsy fetezana amin'ilay izy zay. Zay no nahatonga ny vondrona parlementaire nisy anay sy nandray anjara tamin'ny fankatoavana an'ilay izy satria vokinareo raha tsy diso tamin'ny fotoana nandaniana satria izahay resy lahatra fa tsy manaraka ny filana sy ny zava-misy eo eto amin'ny firenena. Averinay fa tsika tao anaty krizy manokana, tsy krizy ara-toe-karena fotsiny resahako fa ny krizy niainana tamin'ny taona 2024 ara-pahasalamana, ary mbola eran'izao tontolo zao mbola tsy mivaha ny olana fa tsy hitanay taratra tao anatin'ilay volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana lasitra ho amin'ny taona 2024 izay tokony ho vahaolana fiomanana entina miatrika an'ilay izy. Ny pirofo zao hitantsika zao atrehantsika zao atrehantsika zao ny pirofo hanika amin'izao fotoana zao sika vao mipenipenina manofa hôtely etsero ny tena marina moa zany ho anay manokana nahoana moa tokony ho raisin'ny fanjakana tanana nge ny ofan'ireny hôtely hôpital hôtely reny fa tsy marariny mandony fa zao lasany marary ny mandony ofan'ilay izy tsy misy an'izany marary maniry ny andovolany amin'ny hôpitaly privé zany afa-tsy sarangan'olona vitsivitsy angamba manalao zay solo tenany vahoaka amin'ny akapobeny fa ny maro anisan'ny vahoaka malagasy tsy manana an'izany fahafahana handova aloalina ariary isan'andro zany. Fa zany tokony tany anivon'ny fanomanana ny teti-bolam-panjakana dia efa nitsonjovony zany zavatra zany, tsy sanatria hoe maniry loza fa zany no atao hoe fahaizana mitsinjony ho avy. De ankoatran'izay resaka Covid zay ao anatin'io teti-bola io inona koa ny hoe zavatra tokony andrasana satria amin'izao fotoana izao tsika maromaro ihany koa ny olana na ara-tsosialy na ara-toe-karena izay hoe tokony ho hatrehana mandrapatonga ny farany taona Andriamatoa Solombavambahoaka. Ireo fitakiana etsy sy roa izay mivoaka ireo eo nge nampiady hevitra be. Ireny ve moa tsy tokony efa tany anatin'ny zay indrindra volavolan-dalàna taloha tokony zay mihitsy mahatonga amin'ny teny hoe nampiady hevitra be
satria rehefa mitaky ireo mpitaky ny valiteny azo de hoe ireo nge zahatra efa vonona teo e ary raha tsy aivina ny teny anivony anteny mirapirenena tany fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana farany teo a de efa nilaza mihitsy ny filohan'ny anteny mirapirenena hoe efa any aminareo mpanatanteraka nge ny vola fa ataovy zy azo atao sy zay tokony atao ka eo le tenainiko hoe eo le manahirana satria raha misy tokoa ary le vola maninona andrasana itabataba be sy andrasana ikirotana sy andrasana iso maratra sy iso faty zay vao mitady ny fomba amoahana azy amin'ny alalan'ny hoe digitalisation sy ny sisa sy ny sisa kanefa mandraky ty ny androany vao na eny zao tsika maly sy afako maly fa mbola mitonga eny korotana any amin'ny université any Tamatavy mbola mitoy fitokona mpianatra satria mbola betsaka ireo andihana mpianatra izay firy volana teoriana mbola tsy nahazo an'le izy raha ohatra ka tamin'ny 2 volana lasa ny efa bolana farany notakina ho an'ireo olona reo nge zany efa enim-bolana no andrasany efa enim-bolana no andrasany zao fa raha manontany ianao zany hoe akoatra ny covid-19 de inona ny tokony andrasana amin'io tetibola fanitsina ny tetibola am'ty fotoam-pivoriana manaraka ty de averiko ihany ny valiteniko teo hoe mifampanarahana ny zava-misy araky ny toetrandro am'izao fotoana zao rehefa tsy vita no nitsinjo azy ara-potoana tam'izany fotoana zany lafiny sosialy fa ny lafiny toe-karena indrindrandrindra ilay drafitra fanainganany ray ny toe-karena zay nomanina tamin'ny taona lasa mbola tsy hitatsika taratra mihitsy ange le izy hatram'izao e secteur vitsivitsy sy atrasa vitsivitsy no somary anaovana tosika manokana amin'ny fifampitsinjovana amin'ny resaka etra sy ny sisa mampanontany tena mihitsy hoe fanahoana no reo sehatrasa reo fotsiny a no mena fanalefahana ohatra amin'ny fandoavana ny etra nefa ny sehatrasa rehetrarehetra nge ny tratra nyty olana ty e zay le problème fa hoy aho a ny amaliko ny fanontaniana hoe fampanarahana araky ny zava-misy a manaraka lojika manaraka ny toetrandro a ny teti-bolam-panjakana ny tsy maintsy atao amin'ity fivoriana manaraka ity rehefa tsy vita ny nanao azy a tamin'ny lalàna lasitra teo aloha ifanatrika amin'ny gouvernement koa nareo ifanatrika amin'ny prime ministre mandritra n'io fotoam-pivoriana io mety ahoana ny endrik'izay za tsy ametraka fantany angambany afa-pota miasan'ny gouvernement tavenao satria ohatra ny voavaly any le izy amin'ny ampahany ahoana no fipetraky hoendriky n'io fifanatrehanareo io Andriamatoa Solombavam-bahoaka raha ny endrika ivelany aloha misy voalazany lalàna eo misy lay atao hoe fifampiatsoana interpellation rehefa misy zavatra tiany parlement anontaniana na ametrahana fanontaniana manokana amina tompona ndraikitra anankiray eo anivon'ny fahifanam-panatanteraka de atsony iny tompona ndraikitra anankiray iny tsy izy rehetra fa iny ihany de afaka de fampiresaka mifanazava mametraka fanontaniana de miandro valiny akoatr'izay a misy ny fiaonana lay ataontsika hoe rencontre parlement gouvernement amin'iny zany a fametrahana eo daholo ny mpikambana amin'ny fahifanam-panatanteraka gouvernementa rehetra mpikambana amin'ny gouvernementa rehetra manatrika eo tarino ny lehiben'ny gouvernementa mazava ho azy eo daholo koa mpikambana amin'ny parlementa ny anteny miera mametraka fanontaniana dia mamaly ny gouvernementa ny fahazarana moa zany a tatoato de mamaly antsoratra ny gouvernementa zany hoe misy mandray noty any de ny ministra tandrifin'iny fanontaniana iny a mandefa mivaliny iny antaratasy makany amin'ilay solombavam-bahoaka nametraka ny fanontaniana nisy fotoana fanontaniana mivantana ohatran'izay misesy ny solombavam-bahoaka rehetra dia mamaly ny mpikambana amin'ny gouvernementa izay voakasika amin'iny fanontaniana iny a mandritra n'iny andro iny amin'ny akapobeny a mitoy tsy tapaka zay mahatonga n'lay fivoriana rehefa tratra n'iny zavatra iny hoe ndraindray efatra am'roapolo ora mahery ao anaty efitrano fivoriana foana satria tsy tapaka iny fa mifampitoy a mahazo ny valiteny nandrasana ny rehetrarehetra raha mahazo zay vao azo tapahana ny fivoriana ohatr'izay raha endriky ivelona no
tianao ametrahana azy fa na izany na tsy zany azy a tiako marihina eto ihany fa misy endrika anankiray zay tsy mbola nampiarina tao anivon'ny anteny mihitra-pirenena de lay anjarany vondrona parlementaire mpanohitra manokana amin'ny fitarihana adievitra sy fametrahana fanontaniana mariko asiako tsindry-pe oeto satria io anisan'ny resahana filoa lefitra ny ao raha io anisan'ny resahana hoe zay le pirofo fa mbola tsy tena miatra ilay rafitra demokratika eo anivon'ny fitondram-panjakana anivon'ny anteny mihira satria ilay rafitra voalaza n'lay lalàna 2011 sy ny fomba fiasa ny vondrona mpanohitra ao anivon'ny anteny mihira-pirenena tsy mbola misy mipetraka araka ny tokony ho izy ka nanontany anao hoe ahoana ny endrika misy endrika anakiraiky io iny a ananany vondrona parlementaire mpanohitra zo sy fotoana manokana hitarihana adievitra amin'ny fionana amin'ny gouvernementa mbola tsy azo atao moa le izy satria zay le hoe mbola tsy miatra ilay rafitra demokratika izay napetraka araky ny lalàna hatram'izay ary mahatonga nay miady sy miantsoantso foana hatram'izao hoe alao io hipetraka fa ny tsy fipetrahany io mampatonga ny fitantanana ny raha-pirenena handringa am'izao fotoana zao inona ny tokony atao mba ametrahana iny efa ela ihany ny takinan'iny andriamatomamyrabendrina tsy mety tafapetraka l izy moatra ny hoe lasa olana hoe izy no atao filoha mpanohitra eo anivon'ny anteny mihira lasa tany ny olana tam'l izy raha am'izao dingana misy atsika izao zany a aizao hoe zany tokony ametrahana ny adievitra momba an'izay tsy tokony olana nge zany fa efa voalazan'ny lalam-panorenana sy ny lalàna fehizoro ary ny lalàna misy zany e tsy tokony olana zany fa ilay didy fampiarana tokony ho navoaka ny gouvernementa no tsy navoaka mandraky ty ny androany zany hoe ataoko mbola mitaky ny famohanana iny ve ny raha mivoaka iny mpanohitra zao raha mivoaka iny de fampiarana fotsiny sisa fa izay mahita hoe inina tsy avoaka iny mba tsy hahafahana mampiatra an'le izy ny antony anjarantsika tsirairay no manao famakafakana fa lalàna efa promulgué iny lalàna iny a azo atao koa hoe fandikan-dalàna tsy famoahana ny didy fampiarana an'iny 10 taona teorinany fa 10 taona lasa zay a azo atao hoe tsy fanarahan-dalàna satria ny lalàna anankiray rehefa mandalo ny dingana fankatoavana anivon'ny anteny mihira rotota sisa mandalo amin'ny HCC promulgué ny filohampanjakana de amoahana décret d'application na le didy fampiarana ahafahana mampiatra azy fa inina tsy avoaka zay didy zay tsisy azo atao nge rehefa tsy mivoaka zay didy fampiarana zay de mifampiarana an'izay za mifamoahana an'izay a no io angatahana hatrany io hoe arao ny lalàna arao ny fomba fampiarana ny lalàna eto Madagasikara avoay ny didy fampiarana momba n'io lalàna io sy ny lalàna hafa rehetra zay efa nivoaka ka tsy nanaovana izany raha mbola tsy mivoaka le izy de inona ny tokony atao zay ve ny lasa mahatonga ny adievitra indraindray hoe somary mivoaka kely ny parlementa eo amin'ny mpanohitra sy ny fitondrana mpanatateraka andriamatomamyrabendrina mivoaka amin'ny parlementa ve raha ny tena marina rehefa ny parlementaire ihany manao azy tsy mivoaka amin'ny parlementa izy ny adievitra eo anivony samy eo anivon'ny parlementa ihany zany fa ny toerana zay no mahatonga an'ilay izy hoe tsy mbola azo tanterahana ao anatin'ny lapan'ny anteny mihira ary tsy gagy tsika raha miverimberina foana zay resaka zay tato ato satria le fomba fijery mihitsy ny tsy mitovy e le notion mihitsy ny tsy hitoviana de tsy gagy tsika raha ohatra hoe ohatrany hoe mizizo am'izay foana ny ankolafy anankiray aty amin'ny lafi nympanohitra kanefa izay no zava-misy sahatra tsy sarotra ange zany e efa voaomany lalàna lalam-panorenana lalàna fehizoro sy ny lalàna napetraka 10 taona lasa hoa averiko ihany zay fa fampiarana fotsiny sisa de fantatra hoe iza no mitana nyty andraikitra ty iza no manao an'ty enare amarantsika ny fandarina andriamato solom-bavambahoaka inona ny tokony ho lahara-pahamehana ary atoato mba ahafahan'ny vahoaka malagasy miaina milamina kokoa noho izao hoe tebotebo lava sy ny sisa tato anatin'ny volana vitsivitsy noho ny krizy ny covid-19 zao inona ny tokony ho lahara-pahamehana aloha feheziko amin'ny fanetanana ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny na resatsika
satria zay ny lara-pamehana am'izao fotoana zao ny fanalavirana ny otrika aretina eo ny fanapahana ny ina moa ty izy ny fipariahany io valana aretina eo ka eto a de amerina indray mandeha tsy za rery tsy inona manao an'ity fa zay miresaka de efa samy manao zay hoafany a fa mahazo micro aloha zao de manararoatra hoe manentana atsika vaoaka malagasy mba samy ho tonga saina samy hanaja ny fepetra zay apetraka rehetra fatatsika tsara fa na inona fepetra iombonana fitondratena sy ny fihetsiky ny tsirairay no mifehany io fa tsy tenenako hoe lasa samy miaro ny tena tsikitsiky zao samy manavotry ny ainy kanefa any ananonanonany misy an'izay ihany fa dia manentana atsika tsirairay avy a ny zavatra zay miankina amin'ny olona tsirairay avy ohatra hoe eo am' resaka fidiovana sy sisa ny fihetsika tokony ho fihetsika mahazatra ny fidiovana fanasana tanana eo amin'ny resaka elanelana zahatra faran'izay madinika zany mety tsy mahazatra mety ho sarotsarotra kanefa isika tsirairay avy de fa afaka mampiseho matompona ndraikitra atsika tsirairay avy hoe tsy andrasana ny fitondram-panjakana zany tsy andrasana lehibe ny fokotany zany tsy andrasana olo-kafo zany fa isika fitondratena tsika tsirairay avy a no ahafahatsika miaro tsy hipartahany io ary miaro ny tena tsika sy ny fianakaviana ka mamerina zay fanentanan'izay zahay a arao ny toromarika dieny mbola ny atokantranotsika afaka manaraka azy dieny mbola tsy voatery mandeha miantso an'ilay telefony reny tsika le miantso ambulance reny dieny mbola tsy voatery mandeha makany am'ireny le tobo-pahasalamana efa nisy voasokafany reny tsika fa dieny mbola salama sy any an-tranotsika de arao ny toromarika fa izay ny zava-dehibe everiko fa zay ny lara-pahamehana aloha am'y zava-misy am'izao fotoana zao a afahantsika mifanampy sy mifampiaro am'ty valanaretina mamono mahafaty ty eny ary de makasitraka anao andre mato solom-bavambahoaka ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika mbola isan'ny fotoana irahantsika eto satria elaela ianao tsy eto amin'ny fandarana raha teo a de makasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana isa tokantrano de mametraka ny veloma finaritra indray tompoko lasy tompoko vavy